eo amin'ny sihatry ny di kosa indray dia ikarakara etsika fampianarana mandihy solo danse ho an'ny mpankafy danse sportive ny CID Madagascar na conseil indépendant de danse Madagascar izay anomboka rahampitso ka hatramin'ny faran'ity herinandro ity. Etsika voalohany eto Madagasikara entina ampahafantarina ity dity io fotoana io. Andeha ro jerentsika ny fanadidina eo amin'ny fanadidina Ravakarandramanalina eo amin'ny sariny Mamira Samuel kosa. Itondra ny fampianarana ny di solo dance ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpankafy ny danse sportive ny CID na ny conseil indépendant de danse Madagascar. Afaka mandray anjara avokoa na ireo mbola vao manomboka na ireo fa matianina. Azo ny anjarany avokoa na ny ankizy manomboka amin'ny fahentaona ka hatramin'ny 12 taona na ireo adolantseto sy ny olon-dehibe izany. Tena tanjona izany ao anatin'ny fanomezana lanja an-trany ny danse eto Madagascar dia tonga ny fotoana hoe hitondrana ny solo danse eto Madagascar. Tonga zany fotoana zany hoe tena hoe fotoana zany zao andraisantsika zany hoe solo danse zay satria tsika anisany manana talenta na dia mbola tsisy formation aza dia efa nahazo voalohany isika tamin'ny festival vita danse tamin'ny 2014 nisy olo tena malagasy tany dia efa nahazo voalohany tamin'ny na tsy nisy formation tamin'ny solo danse latine. Dia amin'ity ndray midoraka ity zany dia hiditra amin'ny solo danse énergie sy solo classique zika. Iarahana amin'ny Vanessa Casal teratany renommé ity fampianarana di ity. Donc pour vous, à Madagascar, on a prévu un stage découverte, initiation au solo dance. Donc il y aura tout au long de ce stage à la fois les danses de solo latine. Donc comme il vous l'a dit en solo latine, vous avez samba, cha-cha, passe doble et le jive. Il y aura également les solo énergie avec l'énergie house dance, le bhangra, on connaît aussi sous le nom de Bollywood. Le slow style, qui est une danse plus lente, plus stretch, et également le hip-hop. Mais, donc la toute nouvelle discipline qui s'est ajoutée au solo dance, il n'y a pas si longtemps que ça, il s'agit des solos classiques, où là il y a du ballet, du contemporain, du jazz et du Spanish. Spanish un peu comme du flamenco. Izaratra kefa ao ihany koa i Marc Doulé mpamorona an'ity solo dances. I found that couple dancing needed to be two people and there was les solo dance des activités sportives. Les solo dance izay nalaina avy tamin'ny danse de couple izay misy problème partenaire dia ao anatin'ilay izy dia misy ny solo classique sy latine ary ny énergie dia ao anatin'izy misy activité physique avancement azy fa kosa hoe atao solo zany mba tsy miandry partenaire. Toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoana ny fampianarana dia izay ho tanterahana any amin'ny studio 101 Andraharo ho an'ny andro ny talata 4 janoary alarobia 17 janoary ary alakamisy 17 janoary no anatanterahana ny fiofanana ho an'ireo olon-dehibe samy manomboka amin'ny 10:00. Ny ankizy latsaky ny 12 taona kosa dia ny andro ny alarobia 17 janoary sy ny asabotsy 3 janoary manomboka amin'ny 9:00 maraina no miatrika ny fiofanana. Amin'ny fifarana ny fiofanana moa dia isy ny fifaninanana ho tanterahana ny asabotsy 3 janoary eny amin'ny planète terrasse Ambojatovo ka mpiofana roa mendrika indrindra no azo fanasana hiatrika ny festival Vita Dance any La Réunion amin'ny volana May ho avy izao.